professeur Ahmad Ahmad tsy nahatsiaro nanao adosoana rosony diany tsy ampody koa. Vidanga ny vidin'ny fanafody eto Madagasikara, sous pression koa ireo pharmacie. Solombavam-bahoaka Masigoulamali mangataka ny anesorana ny mpitondra tenin'ny gouvernemanta sady ministry ny serasera. Zoma 7 Jolay 2024 foraviravo ary ankazareto plasy toko vavy no androsoana tokantranonao amin'ity faraparan'ny herinandro ity hankasitrahana ny fanjoinao ny MBS fahitalavitra ary dia anasananao ampitiavana sy ampanajana hitoetra hiaraka amin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao indray hatramin'ny farany. Nitatitra makasika ny coronavirus tamin'ity androany ity avy hatrany no hotanteriny ny zavandremahefa aminao eo amin'ny rindrantsary ny tahiriny aina. Ny ampienina ndray ireo namony any androany ka mitotaly 770 izy ireo hatreto. Nahitana tranga vaovao 770 kosa ho amin'ny androany. Ny raiky amby 300 amin'ireo avy eto Analamanga avokoa, 10 avy eo amin'ny faritra Itasy, 410 avy eo Poeny, 210 Matsiatrambony, 3 Atsimo Andrefana, 2 avy any amin'ny faritra Tsinanana ary ny 3 ambiny kosa avy eo Sofia. Tafiakatra raiky amby 770 zany zao ny total be nareo nitondra an'izay tsy mikaretana coronavirus zay teto Madagasikara. Raha ny 370 amin'ireo no mbola manaraka fitsaboana ka ny 720 amin'ireo no marary mafy na ilay antsoina hoe forme grave. 273 vao kosa no voamarina va sitrana ka ny totaly 225 izy ireo hatreto. Vaovaon'ny fahasalamana trany araka rehefa naroso tao amin'ny lohatenim-baovao teo dia anisan'ny resaka ny teny amin'ny ministeran'ny fahasalamana teny Ambohidateny androany. Namory mpanao gazety ny ministry ny fahasalamana ny professeur Ahmad Ahmad notron'ireo mpiara-miasa taminy ary anisan'ny tena nandrasany maro ny fanambarana izay nataony tao aorian'ny ny fifanandinana taminy sy ny mpitondra tenin'ny gouvernemanta. Dia rahantsika ny andindinin'izay eo amin'ny rindrantsary ny Andry Rakotomalala. Tsy nahatsiaro nanao fahadosoana tamin'ny dingana nataony ny amin'ny tsy partahan'ny coronavirus eto Madagasikara ny ministry ny fahasalamana ny professeur Ahmad Ahmad. Raha ny fahitana ity tompona andraikitra ambony ity androany maraina teny amin'ny profesany dia manana fahavonona tanteraka izy hitondra ny trakefany ny amin'ny tsy partahan'ny valana retina eto amintsika. Izao no azo volagninareo voalohany lava lala ny amy antsika amin'ity ady coronavirus ity. Hitatsika iaby ny ezaka bevata fa natao teto ty tany malalatsika ty. Zay ezakanao izay tariny filoham-pirenena ary miaraka amin'ny gouvernemanta manontolo. Anday ohatsa fampiatona ny vol commerciaux fanatsarana ny fitsabony amin'ny fampiasana CVO fametrahana toeram-pitsabona COVID-19 eto Antananarivo na any Toamasina. Fanafarana fitaovana famelomana ainy zany hoe respirateur, concentrateur d'oxygène, l'équipement de protection individuelle, fampitaovana ny ambulance izay hiasantsika ary ny raha maro izay tsy voatanisa. Tsy nasiany ministra Ahmad Ahmad resaka akory ny fanambarana lavareny miendrika fanalambaraka nataony ny mpitondra tenin'ny gouvernemanta azy. Vao miazana mafisy ny mpiara-miasa aminy tamin'ny alalan'ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fahasalamana fa tompony andraikitra voalohany mahalalany andraiky ny ministra ary zay zavatra tapahina dia teny fampiarana avokoa. Amin'ny mahatompona andraikitra voalohany amin'ny fahasalamana azy dia ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka no manolotra ireo sosokevitra hiatrehana ny ady amin'ny valana retina eo anatrehan'ny gouvernemanta sy ny filohan'ny republika. Diniana iarahana amin'ny tiantsehatra rehetra ireo sosokevitra ireo ary iarahana mitady ihany koa ny fanatsarana izany. Manome tolo-kevitra ny ministera fa ny filohan'ny republika sy ny prime ministre no mandray ny fanapahan-kevitra farany. Ireo rehetrareo izay tsy voatanisa antsika eto dia nataon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka daholo ary niarahana ny salahy mazava ho azy tamin'ireo mpiantsehatra rehetra
na izay miankina amin'ny fanjakana na ireo tsy miankina amin'ny fanjakana. Niarahana ihany koa tamin'ireo mpiara-miambonantoka isa na tokony ary zany rehetra zany dia teo ambany fitarihan'ny prime ministre lehibe amin'ny gouvernementa sy ny filohan'ny République ya Madagascar. Tokony nisy nahataitra ny gouvernementa araka izany ary tsy nisy tsy nahalala ny taratasy fangatahana fanampinana ataon'ny ministra satria nampahafantarina tsara na ny prime ministre na ny filohan'ny République. Momba ny filazana mpitondra tenin'ny gouvernementa ihany fa ioaran'ny zava-mitranga anatin'ny krizy ara-pahasalamana ny ministry ny fahasalamana dia nambaran'ny ekipan'ny ministra tsara nandritra ity fiainana ity. Ny dingana efa vitany nanomboka tamin'ny dirany valana retina teto amintsika. Efa tamin'ny fanombohan'ny volana febroary ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny ministeran'ny fitaterana no namoaka ireo naoty sy fandrarana ary nanao ny mise en quarantaine nareo olona avy amin'ireo firenena ny partahan ity valana retina ity. Natsaraina araka izany ny fahamailona eny anivon'ny sistany io ataontsika hoe surveillance aux frontières na seranam-piaramanidina zany na ny seranatsambo teto Madagasikara. Rehefa nisy kosa ny tranga voalohany dia niasa ihany koa tamin'ny fanarahamaso ireo mpandeha tamin'ireo sidina rehetra isika izay nanomboka tamin'ny 20 martsa moa ireo sidinareo ka hatramin'ny 25 volana martsa izay nikatona ny sidina iraisam-pirenena. Ny fahafito ka hatramin'ny 7 volana avrily kosa dia nisy ny fanomezana alalana ireo olona izay tafajanona teto an-drenivohitra ny ireo mesures de confinement ka nahafahan'izy ireo niverina tany amin'ny toerana ny aviny. Nanomboka tamin'ity volana jolay ity koa dia napetraka ny fanarahamaso any an-trano ireo olona voatily mitondra ny tsimokaretina kanefa tsy misy sorotraretina. Namafisina ireo toerana fandraisana ny marary ary hitatsika fa ny filohan'ny République mihitsy no nitarika ny fametrahana ireo centre de traitement toy ny Enivato, ny centre de dépistage CMC19 eny amin'ny village Voara ary ny fitoerana anaovana ny fitsaboana andrana Raimaso lycée clinique izay mandray anjara feno amin'izany rehetra zany ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Raha ny eto Antananarivo manokana no asiana tsindrim-peo dia hitatsika fa eto zao ny ivolovalana retina épicentre. Napetraka araka izany ireo fandraisana an-tanana ny olona iahina manomboka eny amin'ny tobim-pahasalamana fototra CSB arak'ilay atao hoe approche syndromique ka tonga dia mahazo fanafody ireo olona misy sorotraretina mitovitovy amin'ny Covid-19. Notohizana ihany koa ny fampitaovana ireo faritra hafa ivelany Antananarivo mba ahafahan'ny faritra tsirairay avy miatrika ity valana retina ity araka ny tokony ho izy. Efa mikarakara ny fanomezana fahafahana ireo olona marefo toy ny diabetika anao fitiliana mety ilain'izy ireo miaraka amin'ny amadia ny mistera ary ezahana ny tily ireo tsy mbola mahalala ny tenany hoe manana toe-batana diabetika. Asa mitohy ony avy amin'ny ekipan'ny professeur Amady Amady ny fiarovana ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny fanamafisana ny fahaiza-manaony ka mbola tohizana foana. Aretina vaovao ny coronavirus ka arakaraka ny fivoaran'ny fahalalana no anatsarana ny tolotra ara-pahasalamana sy ny paikady hiatrehana izany. Isan'andro dia mahita zavatra hafa kely sy tseritseretin'ny saina atao foana ity fitondrana ity sy ny manodidina azy. Tamin'ny alatsinainy teo dia ny teo anivon'ny gouvernementa fa tamin'ny androany kosa indray dia ny teo anivon'ny association fity fanadiadiana eo amin'ny rindran-tsary ny Andry Rakotomalalatrany. Tsy ny gouvernementa intsony no taitra fa ny olom-pirenena mihitsy raha nahita ity fanambarana ny association fity ity. Fanambarana izay mivaky toy izao: ho fiara-mientana hatrany amin'ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 dia manampy ireo mpiasan'ny fahasalamana amin'ny fitsinjarana fanafody eo anivon'ireo CSB2 eto Antananarivo sy ny manodidina ny fikambanana fity izay tarihan-Andramatoa Mialy Ratsoelina. Fanafody toy ny tambavy CVO, magne B6, vitamine C, paracétamol, azithromycine ary hydroxychloroquine. Maimaimpona avokoa ireo fanafody ireo ary ny dokotera eny anivon'ireo CSB tsirairay ireo no mamaritra ny fanafody hitsaboana ireo olona izay tonga eny an-toerana. Ny pejy ofisialan'ny prezidansa mihitsy no namoaka ity fanambaran'ity androany. Dia gaga ny tena, sanganehana
angamo zany efa departementana ministera mihitsy ty fikambanana ity no de izy mihitsy no mirotsaka antsehatra tahaka izao manao ny asan'ny ministeran'ny fahasalamana. Tsy aivina tokoa mantsy fa ny ministera no namoaka notina maritra ny ahafahan'ny olom-pirenena tsirairay manatina ny eny amin'ny CSP2 raha mahatsiaro tsy salama anatin'izao vanim-potoana ny valanaretina izao ny olona iray. Efa andro maromaro izao no nitaraina ny olona nanatin'ireny CSP2 ireny fa tsy maharaka mihitsy ny fanafody ary tsy maintsy miala am-paosy raha misy fanafody ilaina ka tsy hanana ny tolom-pahasalamana. Antony iray everina fa nahatonga ny ministry ny fahasalamana ny professeur Ahmad Ahmad nanao ny fangatahana tolotanana tamin'ireo mpiara-miombona antoka aminy. Dia ho tonga ho azy ve hoe roa andro monja tao aorian'ilay fangatahana no nipoitra tampoka ny association Fity vonona ny izary ireo fanafody tena ilaina eny amin'ny CSP2 fa avy aza tampoka no nipoiran'ireo fanafody ireo satria raha ny hita aloha dia efa nanano sarotra be ny mitady ireo fanafody ireo teny amin'ny varim-panafody tatoato. Raha tsy ilaza fotsiny afa-tsy ny azithromycine izay tena ilaina be amin'izao vanim-potoana ny Covid-19 izao. Fikambanana ara-tsosialy ihany mantsy raha ity fikambanana ity anefa ny zavatra hita dia mirotsaka tanteraka amin'ny asan'ny gouvernemanta izy. To lasa ministera ny mponina misy fotoana satria mirotsaka antsehatra eny amin'ireo faritra misy mahantra. Mbetika lasa ministera ny fitaterana satria mizara gel désinfectant ho an'ireo taxi be ary miandraikitra mihitsy ny famindrahana ranom-panafody ireo taxi be ireo. Misy fotoana koa lasa ministera ny fampianarana satria mizara ireo fanampiana ho an'ny mpampianatra. Dia izao indray lasa ministera ny fahasalamana satria miandraikitra sy mitsinjara fanafody amin'ireo CSP2 ary midina antsehatra mihitsy mamendrika fanafody amin'ireo toerana maro. Dia efa vazivazen'ny mpanao Facebook sy ry 6% imbécile tahaka izao hoe so tokony anao stage ao amin'ny association Fity aza aloha ilay filoha fa tao ity fikambanana ity avokoa no mamany olona ny firenena. Fanontaniana, inona no aktivité fidiram-bolan'ny association Fity? Maninona ny association Fity izay tarihan'ny vadin'ny président no mahita fanafody marobe ho zarainy, izany hoe afaka mividy izy sa tsy haiko, kanefa ny fanjakana tsy afaka mividy fa mangataka fanampiana sy tolotanana etsero ny ministeran'ny fahasalamana. Tena be zavatra filoha loatra eto. Fa inona tokoa moa no tena antony hoe tsy maintsy izy no mirotsaka antsehatra manao izao hetsika izao. Avy aiza tokoa izany ny loharanom-bola n'ity fikambanana ity. Lasa mahaberesaka mantsy ny tsy fisiana mangarahara, indrindra fa nanao rano lava tatoato ny fanampiana avy amin'ny firenena vahiny hafa ho an'i Madagasikara. Ary hatraiza ny fetrany fisarahan'ny fitantanana ny raharaham-panjakana sy ny andraikitra maha première dame amin'izao, indrindra moa fa pejy ofisialin'ny présidence no manao ny serasera. Tatoato dia maro ny olona mikaikaika manoloana ny fidangan'ny vidin'ny fanafody eto Madagasikara. Nisy ny fanadihadiana manokana izay nataon'ny Laurette Berton sy Manora Andriamalala mikasika izay androany. 5 isanjato ny fiakaran'ny vidim-panafody teny amin'ireo farmasia tatoato. Tsy afa manoatra ny olafitry ny farmasiana manoloana ny vidim-panafody midangana eran'ny nosy io. Iaraha malala raha teo ny zava-misy amin'izao ame anara-pahasalamana izao. Ny voambola nampiasaiko angambany hoe suppression ny mpanafatretana, ny mpana grossiste pharmaceutique sy pharmacie zahay aloha zany suppression satria miakatra tapoka be daholo ny filana amin'ilay izy. So ihany moa fa betsaka ny grossiste, betsaka ny mpanafatra. Fotoana dia avitsika koa fotoana sarotra moa zany dia lafo dia le vola mivoaka ho an'ny olona mampimenimena azy foana zay koa aloha hitako. Tiako lazaina amin'izany ohatra hoe misy an'ilay 1500 ariary reny vitamine C tapitra iny a. Dia 4500 indray misy sisany. Dia hitako misy olona menimena manina vidina ry 1600 manina tahaka izay le fanazavana an'ilay izy aloha. Vitamine C vita scorbol dia iny manana vidiny. Vitamine C générique vita vancine CBC dia manana vidiny. Antony lehibe no nambarany filohan'ny olafitry ny farmasiana eto Madagasikara ho miteraka izany. Eo aloha ny fitotongana ny isandam-bola malagasy fa indrindra ny vidin'ny fanafody eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ty fanafody ty neny atsika farana
avy ivelany daholo aloha zany zay ray miankina amin'izay vidiny amin'ny tsena daholo zany le izy voalohany indrindra zany hoe raha miakatra izy amin'ny tsena iraisam-pirenena zany mety miakatra ohatra fotsiny zao masika zao mora be tamin'ny mbola nanomboka ny epidemia zao ny vidina masika somary miakatrakatra daholo efa roa ny sandany vola malagasy miankina amin'izay fanafody mantsy mihodina aingana be ny akamarony de zay miankina amin'izay sandam-bola le izy miakatra be ihany koa ny filana eo amin'ny fanafody amin'izao indrindra fa amin'ireo fanamafisana ny hery fiarovana ho an'ny vatana iny miara-manaiky tsika hoe misy n'le karazana fanafody tena soratany dokotera be dia be jabona marary zany lasa miakatra be le filana de vitamine C aloha zany betsaka ny mangataka an'le izy le izy koa moa anatin'le protocole de traitement amin'izao fotoana misy vitamine C le prise en charge matetika mihitsy moa zany ny vitamine C zany toke zay mitsofoka amin'ny pharmacie na zay mahazo ordonnance amin'ny variny dokotera zany de misy vitamine C foana le izy amin'izao ady amin'ny valana aretina covid-19 izao dia nanolotra fanomezana ho an'ny tafika malagasy teny ampahibe teny androany ny avy eo anivony Somitomo Corporation injavandre Maifa sy tahiriny aina no nanao ny angom-baovao ary tava 3 sy fitaovam-pitiliana 100 isa no natolotry ny orinasa Sumitomo Corporation ho an'ny tafika malagasy androany ka mitambatra ho 10.7 tapitrisa ariary izany lanonana izay natrehany masovo japonais eto Madagasikara sy ny ministeran'ny fiarovam-pirenena natao izao ho ity masovo japonais eto Madagasikara ity mba hampisatra ny firaisan-kina sy ho fitsonjovana ireo mpiasan'ny fahasalamana anatin'izao amiana ara-pahasalamana izao raha tsy ahivina dia efa nisy ny fanomezana ara-pitaovana nataon'ity orinasa japonais ity ho an'ireo hopitaly lehibe 3 misahana ireo marariny covid-19 eto andrenivohitra sy ny tany Moramanga ny 17 jolay lasa teo ka vola mitetina 3.30 tapitrisa ariary no fitambarany lany tamin'izany raha ny fanazavana trany dia efa misy sady ny tetika sa efatra lehibe homan'ny fanjakana japonais ho any Madagasikara ka vola mitentina 1.5 tapitrisa dolara no atokana ho amin'izany ho fiatrehana ity valanaretina mandringana ity hatrany ivadika amin'ny resaka politika isika nanao fanambarana tao amin'ny compte Facebook ny androany nisy olom-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao Atsiombe Masigula Mali izay nanambara ny fomba fijery ny mikasika ny ministra ny serasera no sady mpitondra teny ny gouvernement amin'izao fiatrehana ny krizy izao ravirazafy mahina sy tokora marola Antsoavy no nataon'ny solombavam-bahoaka Atsiombe ho an'ny filoham-pirenena tamin'ny alalan'ny Facebook amin'ny solombavam-bahoaka sy amin'ny fijery mahitsy no anaovaka izao Antsoavy izao izy mangataka ny analana ao anatin'ny fotoana fony ny ministra sady mpitondra teny ny gouvernement Lalatina Rakotondrazafy tsy mendrika azy intsony izany toerana izany ity ministra ity ho hatrany ny fanehoan-keviny toy izao ny tohan-kevitra nentina naporofony fa izay no tokony fepetra raisin'ny fanjakana efa tsy misy mihaino intsony izy mahasama nanapa-kevitra amin'ny toerany hafa mpanakirotana fa tsy mpandamina tsy mahafantatra ny lanjany izany atao hoe vahoaka izany ny tenany fahadimy tsy mba hananany izany atao hoe fanetreteny izany efa matetika ihany koa ny lesoka miseho ataony izay manambara ny tsy fahafehezan'ny asany isaky ny iseho sy hitafa mivantana ny vahoaka malagasy ianao ary farany tsy nifidy azy ho filoham-pirenena ny vahoaka malagasy tompoko ireo no teboka fito no lazainy Ramatoa Masigula Mali solombavam-bahoaka Atsiombe miantso ny filohan-draindraikitra ny tenany fa efa tena latsaka ka niterena tanteraka ny malagasy tratran' izao aretina mahafaty maneran-tany izao sady tratra ny fahasahiranana lalina ka efa tsy mahazaka ny karazan'olona toa azy intsony vaovao mampalahelo kosa indray dia miaramila frantsay teratany malagasy iray no fantatra fa namony ainy tao Mali omaly rehefa nifanandrana tamina vondrina mpampiororo iray tany antoerana arahintsika ny andindinin'izay tanteriny Njavandre Mahefa sy tahiriny aina izy no tojoasina razavitsy alamo miaramila frantsay ny tenany isaingy teratany malagasy nodimandry vokatry ny fifandonana tamina vondrina islamika iray tao Mali omaly alakamisy 13 jolay 2024 raha ny vavao azo dia fiara-mipoaka teo akaiky ny fiara-mifono vinisy azy no navoan'ny tojoasina tsy maintsy natao fandidiana maika izy noho ny ratrabe azy taminy saingy nandritra izany fandidiana izany dia tsy tanatsony ny ainy ankoatra azy dia miaramila roa hafa ihany koa no naratra mafy tao anatin'izany teraka ny faharoapolo ny volana oktobra 777 tao Amazarivo tojoasina niditra tao anatin'ny régiment hussard parachutiste de Tarbes ny voalohan'ny volana aogositra 2024
nanana ny maha izy azy izy ary niavaka tanteraka raha itojo asy natao anatin'izany fiainana mahamiaramila azy izany inona mbola tao anatin'ny fiofanana voalohany aza izay efa nazahoan'ny taratasy fankasitrahana tamin'ny lehibe nirezy amantan-dranomasina iray tany ivelany nirosaka ny sitrapo hatrany izy ary nafindra nakany Mali ny 17 volana Jolay teo tao anatin'ilay opération antsoina hoe Barkhane teo amin'ny fahaenina amby 20 taona moa itojo asy na zona demande izao ary kilasy voalohany ny kalona misy azy. Ndeo any amin'ny tapany atsimo nosiny kosa isika miatrika fahasahiranana goavana amin'izao fotoana izao ireo mpianatra ao amin'ny Universitén'ny Toliara ary nisy ny fanambarana izay nataona izy ireo momba izany vaovao tanteriny Germaine Menjanary eo amin'ny sariny Andra Kotomalala. Nampiakapeo ireo mpianatra ao amin'ny Universitén'ny Toliara atreto mantsy dia zary lasa anjorom-bala ny fiainan'izy ireo indrindra fa tao anatin'ny fiboana izao toa omena sehatra ny avy any ivelany 90% ny risque ny coronavirus amregny gasy avy any ivelany regny dia fanontany mipetraka ary izahay efa eto Madagasikara izay azo lazaina fa niary tegna koa mangataka zahay amin'izao mila bourse 8 mois satria sahira ato anatin'ny kapisy raha tsy mivaly raha tsy hahazo ny bourse 8 mois dia aboainy résultat mba hahafahanay mody ary mipetraka amin'ny ray aman-dreny magnampy amin'ny fahasarana amin'ny ray aman-dreny magnaraka izay mila ihany koa zahay fanjaisana tanana na VO gratuit mitovy izay averinay matetika hoe mitovy amin'ny fanjaisana tanana amin'ireo gasy avy any ivelany. Vahaolana maharitra no takina fa tsy vonjy itavanandro tsy mihemitra ny fitakina raha tsy misy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny fanjakana. Izahay mpianatsy Université de Toliara tsy manaiky fanampiana vary telo kapoaky zay atao fanampenam-bava satria ny antony dia ny vary telo kapoaky re tomboky sy hadigny jusqu'à mois de mars nouvelle rentrée ka noho izany sy hihemitsy fa hiroso amin'ny filaharana an-dalambe amin'ny zay fitakina sy manara-dalàna izahay mpianatra raha ohatra ka sy misy valiny hita maso izao fangatahana izao fitakina izao amin'ny avany 15 ho avy zao. Ny hoanina tsy misy ny lalana tsy misokatra mba hahafahana mody hoy ireo mpianatra etsy andanina nefa dia mbola olana ihany koa ny tsy fivoahan'ny voka-panadinana izay nataon'izy ireo. Be d'avion n'olo folo mahazy anay mody raha toa ka tsy omena bourse izahay aleo zahay mody any amin'ny ray aman-dreny no mijaly fa tsy eto Toliara dia alohan'ny mody anay takina koa ny hametahana ny résultat-nay amin'ny fomba haingana mba hahafahanay mandray fepetsa amin'izay tokony rasinay amin'ny valy résultat izay tokony hapetanareo. Fa manoloana ny fiatrenan'ny fiboana amin'izao fotoana izao dia sesilany ny fanehoan-kevitra ataon'ireo mpanara-baovao sy mpandalina politika ihany koa izay maneho ny heviny tamin'ity androany ity teo amin'ny micro ny Germaine Menjanary hatrany rindra-tsara ny tokona marola. Nandritra ny efa-bolana ny atrehan'ny vahoaka malagasy ny Covid-19 dia anarana fanampiana maro no nivoaka avy amin'ny fitondram-panjakana niainga tamin'ny tsenamora izany nitosika fameno avy eo nivadika ho vatsitsinjo izay nananganana ny komity loharano teo ihany koa ny kalitsinjo izay lasa 3 alina ariary amin'izao ary sitrahana amin'ny alalan'ny jeton atreto dia malaza tsy hinanana nataovy lian-tsahona no fahitany ny maro azy. Nalamanga zany inge tsy atanana sy komina manodidina fa atrany be tatao zany any 10 km any avanatra amin'ny Zobe na ipoka ve zany ny vahoaka any tsy afaka mamboly izy zany any dia ahoana zany le fihinana sosialy volam-panjakana io dia za zany manontany tena hoe iza zany misy appel d'offre ve nanaovana zany sa natao gré tany dia natao gré mba nazaho nay itsy ny nazaho anazy dia ary daholo le tsena raha tsena mora manko dia fantatro le tsena mora fa tiny tsy hainao hoe tsy misy zavatra mangarahara mihitsy fa inona moa zany le ataon'le ministéran'ny mponina fa le ministéran'ny mponina ve zany tsy manana tota misy mikasika ny hoe iza marina le tena sahirana eto Madagasikara io. Paikady vaovao sy asa mivaingana no takin'ny vahoaka malagasy amin'ny fitondram-panjakana. Nanao adisona goavana fanjakana tamin'ny nanangana le CCO satria aretina ny edivana sy ny ministéran'ny fahasalamana zay iady amin'ny aretina zay soldat iady amin'ny aretina natao commandement en chef
fa minisitra hafa de io izy io misy avoitaka tanteraka io. Ao anatin'izao fiverenana amin'ny fiboana izao dia nisy ihany koa ny fanadihadiana izay nataon'ny mpanao gazetiny MBS tamin'ireo toerana izay voalaza fa tena ahitana tranga be indrindra ho an'ny coronavirus teto andrenivohitra. Ny antsipiriny izay tanteriny Tsilavo Lionel sy Taivany Aina. Tafiditra ao anatin'ny boriboritany fahadimy ny fokotany Anjanahary Deza. Anisany ahitana ny trangana olona mitondra ny tsimokaretina Covid-19 be indrindra raha ny tatitra navoakan'ny CCO Ivato. Nisy ny fepetra ny raisin'ireo tompona ndraikitra eo anivon'ny fokotany Anjanahary Deza iarovana ireo mponina eny toerana. Tana fokotany zany dia isan'andro dia mitety ny carte telo faritra telo eto amiko dia mijery ny fomba fandraisan'ny olona le fepetra. Amin'izao tsika miteny zao aloha ny olona rehetra dia efa tsy miandro tenenina ntsony amin'ilay masika fa hainy teo ray manontsy dia indrindrindrindra amin'ny fanentanana hoe raha ny faritra manokana zay didiko aloha hatreto dia mbola tsy naina satria za araka le lazakanareo mitety an'ireo faritra telo reo fa kosa amin'ny faritra hafa zay manodidina dia tsy haiko aloha ny laza lainga fa samy zareo ihany malalana. Eo amin'ny vaovaon'ny fiompiana kosa indray dia misedra olana ireo mpiompy kisoa manoloana ny fisiana aretina hafahafa izay mandripaka ny biby fiompy amin'izao fotoana izao. Teny Anosy be teny no anisan'ny nisehony izany tranga izany araka ity fanadihadiana hoentin'ny Lorette Berton sy Manora Andriamalala ity. Ripaka ny kisoa amina valabe iray ao Anosy be misy aretina manahira-tsaina ny mpiompy amin'izao fotoana tsy hay hoe avy aiza sy inona ny antony. 5 ny pioko tao dia 20 materay io sisa. Seho ali zany ohatra malailay komany izy aloha voalohany 3 andro dia voaka menamena be ny sofiny zany. Ohatra ny aretina vaovao mihitsy aloha ilay kisoa satria raha ohatra peste izy zao dia mivadika menamena be misy petipetina menamena ny henana kisoa. Na ohatra hoe tonga dia mivadika mavomavo le lara iny zany mivadika mavomavo fa le zao izy to dia lena madio fa le izy fotsiny hoe le kisoa tonga dia tsy mahazo aina dia miarany arony fotsiny mangana be. Le kisoa teo zany zao 12 reniny anankiray dia 12 ny zanany vadika ohatra menamena ny vatany dia mamay be izy dia le majinika amin'izay no sesy isan'andro san'andro no le mandringa ny etombohan'le izy dia avy eo to dia tsy tafatsangana dia lasa mangovongovotra vadika menamena be ny tarehany vatan'le kisoa fa le izy fahalalako raha ohatra ny entana rivotra ve le aretina satria zay manodidina tety ohatra ny tratra daholo. Sa menamena no hiditra le kisoa aloha zany dia tsy misakafo dia maty izy rehefa avy eo sady tsy ela nakana veterinaire maty foana aloha zany. Na ny mpitsabo biby izay nantson'ireo mpiompy aza samy manana ny filazany manoloana ity tranga ity. Manaraka ny fenitra momba ny fahasalaman'ny biby ompiana tahaka ny fanaovam-bakisiny sy ny famindrahana fanafody mamono bibikely sy mikroba nefa ireo mpiompy. Amina fiompiana nefa vola ngeny miasa ao anatin'le izy dia izany zany tsy tsontsiniavana misy le vaksiny zany. Le rivotra zany no erovako mafy aloha hoe tsy tafiditra amin'ny anina dia zay aloha zay no anina dia nafanana ny ilaiko tsara ohatra ny hoe mafana izy. Natao aloha tamin'le sasa zany hoe nangalana veterinaire zany hoe jerena hoe misy areta fanafody maro an'le izy hoe sa tsisy dia tsy mbola nisy aloha zany mbola tsisy. Tany mahitsiny ana ny fiompiana dia renina kisoa anankiroa niteraka ray andro nelanelan'ireo dia maty ny renina kisoa anankiray dia nitsoina veterinaire ny constatation ny veterinaire hoe voaneriny le kisoa zany nefa ny après isan'andro maty foana le zanany anankivalo maty voalohany maty indray zanaky ny anankiray nitavela zany sisa zanaka kisoa anankiray sy renina kisoa anankiray. Maro tao amin'ny fokotany Anosy be andrefana voalohany izay nanaovana ny fanadihadiana no voatery ny varotra izay kisoa sisa tsy ripaka noho ity aretina ity. Raha ny fanazavan'izy ireo tsy nisy narary aloha hatreto izay nihinana ny henan'ireo kisoa narary no vonoina ireo. Araka ny loharanom-baovao voaray hatrany ahitana izao arety kisoa izao ihany koa ny faritra vitsivitsy ao Andohatandrona Itosy sy ny any Mahitsy. Fa eo amin'ny pejiny sosialy mifandraika amin'ny resaka fanamboaran-dalana dia nitety ireo faritra izay nahitana lalana tena ratsy simba eto andrenivohitra androany ny mpanao gazetiny MBS Ravrazafy Mahina sy Tokra Marola. Tsy misy fijerena efa ho ifabolana izao ireo lalana simba eto andrenivohitra tsy araka ny fampanantenana nataona tompona andraikitra iray raha nisy eo tamin'ny fahitalavitra raha nanambara ny fiboana 12 andro voalohany toy ity eto Antaninandro ity lalana efa mezivezeny rehetra tsy hoe lavitry ny renivohitra akory fa dia toy izao ny aratsiny araka ny hita dia efa misy mezaka ihany manampina amin'ny vovoka fa dia mampiteny mona
ny eto amin'ny faritra 7 hektara mitra amin'ny 30 eto ihany koa manoatra ny olon-makany malalalondo hoy ny vazivazin'ny sasany fa dia tsy misy mpijery. Ankoatra ny fitohana amin'ny fifamoivoizana terana, eo ihany koa ny fahasimban'ny fiara izay tsy azo atao ambany zavatra amin'ny fiboahana izao. Ny fiara simba ny vola miditra nefa tsy ampy ho an'ny fanamboarana. Ny ahina mety ho lasa tanàna maty ireny faritra ireny raha tsy misy andeha intsony aoriana kely. Aiza ny tompony andraikitra amin'ny fanamboaran-dalana sa tsy lara-pamehana aloha fa afaka miandra. Fa manoloana ny toetra raha misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia naneho ny heviny ihany koa androany ny teo anivon'ny rody be ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM atao Tomasina Tao fanadihadiana tanteriny Njavandremahefa eo amin'ny sariny tahiriny aina. Tafalatsaka lalina ny firenena, tsy misy ny paikady matotra entin'ny mpitondra hiadivana amin'ny valana aretina. Ady amin'ny aretina no atao, kanefa atao fifahalalana ara-politika eo amin'ny sampikambana ao amin'ny gouvernemanta indray ty no misy. Manoloana izany rehetra izany dia tsy sasatra misintona lakilosy ary manintsy ny fitondrana hatrany ny avy eo anivon'ny rody be ny mpanohitra eto Madagasikara. Fa makasika ny teny nataon'ny ministry ny fahasalamana dia zava-misy ary miariary mifandray matetika amin'ireo mpitsabo eto tapitanàna Tomasina izay ary matetika dia miresaka ny olana manerana ny Madagasikara amin'ny fitantanandrarano sy ny fitaovana hoentiny miatrika n'izany ady zany. Tsy arakaraky ny teny ataon'ny fitondram-panjakana mihitsy ny zava-misy eny amin'ny terrain araky ny filazana azy na eny atsehatra amin'ny fikarakarana zany fiadina amin'izany coronavirus zany ary matetika tokoa izay manao hoe aza atao tombo sy ala na aza anaovana 2 poids 2 mesure ny karazana fitantanana mahakasika an'io. Vabolana zay no nihibohana sehatra maro no lasibatra ary latsaka katerena na eo amin'ny lafiny sosialy izany na eo amin'ny lafiny ara-ekonomika ka tompony andraikitra voalohany amin'izany rehetra izany ny mpitondra. Tsy maninona raha mampiboka ny vahoaka malagasy ianareo fa arao amin'ny tokony ho izy ny tantsoroka omena vahoaka ary tsy misy olona tokony ho avahana tsony raha amin'izao fotoana zao fa sahirana daholo ny vahoaka malagasy. Raha nahazo volontsika dia mbola mamerina izay hoe ataovy mangarara ny fitantanana azy alefaso amin'izay tokony ho izy satria fanampiana hoentina miatrika ny Covid-19 io fa tsy vola ndeha anaovana fampandrosoana. Vaovao manodidina ny kolotsaina kosa manoloana ny fitoriana izay napetraky ny taranaka mpanjaka maro teny amin'ny fitsarana tampony teny anosy teny dia nisy ny fanambarana izay nataony mpikambana eo anivon'ny anteny mieran'ny olobe eto Madagasikara na ny AOM androany teny Ampasapito. Nomen'Andriamana Misata sy Manoran'Andriamalala no nanao ny angom-baovao. Na dia milomona tanteraka ao anatin'ny krizy ara-pahasalamana azy isika dia tsy adino kambana ao amin'ny anteny mieran'ny olobe eto Madagasikara na eto ampovoantany na any amin'ny faritra ny nanamafy ny fitakiana amin'ny tsy faneken'ny fananganana Colisée anaty rova. Efa nisy ny fitoriana izay napetraka izy ireo tetsy amin'ny fitsarana tampony anosy ny 20 Jona lasa teo fa tsy manara-dalàna ny fananganana io Colisée io. Ny olona manko zao tratran'ny hoe état d'urgence entre guillemets station d'urgence amin'izao fotoana izao dia tsy afaka mifamezivezy ny olona fa izahay magnaraka hoe ahoana ny suitiny. Zavatra faharoa koa zany nanapa-kevitra ny fisarana fa mikatona aloha zany ny fisarana rehetrarehetra dia miandry an'izay zany zahay fa zay sy matory zay mivory foana ary zay na tonga ne nanao taratasy efa nalefagny amin'ny mpanjaka dikan'izay zany zay sy matory misy. Ny Covid-19 tsy mamono ny mamalagasy fa raha matanjaka ny malagasy tsy maresy ny malagasy ny Covid-19 fa sy tenenina fotsiny hoe sy mahery tahaka ny peste sy ny choléra ny Covid-19 kanefa ny malagasy ianao adinonao dia tsy zavatra vangana zany eto fa horesin'ny Covid-19 malagasy mianara rehefa sainareo fa tsy mamenatra ny mianatra. Zay ngamba no azo lazaina hoe mikasika an'le tohiny sy ny zava-misy mahatonga ny misangana zany hatramin'izay ka hatramin'izao. Fa eo amin'ny vaovao ny serasera dia nanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety teny amin'ny fobeny teny Mahamasina androany teo anivon'ny RNDC izay miaro ny zon'ny mpanjifa mikasika ny réseau 5G izay kasaina apetraka eto Madagasikara. Fanadihadiany Ravrazafy Mahenina rindra tsara ny toky Ramarola. Anisan'ireo firenena tsy nanaiky ny fametrahana réseau 5G noho ny antony ara-pahasalamana sy ny antony hafa i Belgique.
manomboka manao ny andrana amin'izany anefa ny mpandrara lehibe iray mikirakira ny fifandraisana eto amintsika raha ny loharanom-bavao azo tsy nisy fanadihadiana natao mialoha atao ny fiantraikany amin'ny tontolo iainana sy ny fahasalamana avy hatrany diararotina mandritra ny fihibohana anaovanay antsoavo ho an'ny mpitondra fanjakana ajanony aloha ny fampidirana ny 5G eto Madagasikara satria mbola tsy vita tsara ny fandinihana ny expérimentation momba an'io na amin'ny fahasalaman'ny olombelona na amin'ny tontolo iainana na amin'ny biby atsarao aloha zay efa misy eto ny 4G ataovy zay arakotra zay manerana Madagasikara ny 3G ataovy zay arakotra azy manerana ny Madagasikara pakta an'io amin'ny fahasalaman'ny olona sy ny biby sy ny zava-maniry zay fa misy firenena zay efa niala amin'io ny Belgique satria manapotika azy io de manino atsika eto ny andro fanandramana amin'io ndray de ohatrina koa ny connexion am'izay zay tsy ho alaporte tsika voaka majinika zany fa zay mba laporte tsika koa ny sombana antsoavo ataoko amin'ny Artec ministre ny poste sy ny fandraisan-dahatra sy ny inona filazana nouvelle technologie fanjakana moa efa na ny prime ministre sy ny présidence any amin'ny présidentielle hoe ajanony aloha io mampanany RNDC izy ampiarozony mpanjifa ihany koa ny resaka fa efa mividy malagasy amin'ity réseau 5G kasaina petraka ity manomboka any amin'ny fanjifana finday izany sy ny sarany izy apitsopitsony hafa ahafahana mifandray aingana amin'ny alalan'ny tambazotra satria manao andrana zany zao zareo dia passante rehetrarehetra amin'ny resaka réseau amin'ny ankapobeny mankany amin'ny 5G daholo dia zay mahatonga ny connexion antsika amin'ny rano ny 3G ny 4G dia lasa le dokam-barotra tamin'izareo zany lasa dokam-barotra mamitaka amin'izay fotoan'izay satria connexion débit raha tena marina misy sa débit vokatry le fanandramana fotsiny aona zany rehefa tena mampiasa ivadika amin'ny lafiny sosialy isika fa noho ny krizy dia maro ireo sehatrasa no tsy mandeha amin'ny lohan'ny ntsony amin'izao fotoana izao ary dia mirona amin'ny fivarotana sakafo ny ankamaroan'ny mpanjifa sy ny mponina amin'izao fotoana izao ifanosehana indrindra ny fivarotana legioma fanadihadiany tsy lavo Lionel sy tahiriny aina mirona amin'ny fivarotana legioma ny ankamaroan'ireo mpivarotra lamba sy kojakoja eny amin'ny tsenana Nosy Be ankehitriny vokany mitombony izan'ireo mpivarotra any ka lasa misy fiatraikany eo amin'ny tsenan'ireo mpivarotra indray zany lasa mivarotra legioma zao inona ary no ataony tsy hinan-kanina ve izy zavatra tsy azo hohanina no midiny dia hamono tena ve izy nefa le zavatra tsy azo hohanina tsy azo avela tsy azo atao tena maty mihitsy le tsena tena maty satria jereo ny filaharany eto ngamby ianao mijery tsara mahita amin'io tena ilay fanoroka mihitsy ary tsy mahaja ny lelanelana rehetra tsy mivarotra legioma lasa mivarotra daholo ny rehetrarehetra tena lasa betsaka azo le tsy mahazo mivarotra ny ninona ny olona fa tsy legioma ihany prix normal tsara misy karamana tsara amin'ny prix hoantsika mamarana ny fampalalam-baovao amin'izao faraparan'ny herinandro zao dia ny maresaka iraisam-pirenena nisy ny antotanisa voaray omaly 13 jolay 24 lasa teo ny avy amin'ny statista mahakasika ny fivoaran'ny valanaretina covid-19 maneran-tany ary maro ny tsara ho fantatra mahakasika izay vaovao tanteriny irina faniry soa sy tahiriny aina araky ity antotanisa nome statista ity mahakasika ny fivoaran'ny valanaretina covid-19 maneran hatramin'ny omaly fatelo amin'ny 20 ny volana jolay 24 mahatratra hatramin'ny 5 faingo roa tapitrisa ny olona tratra ny valanaretina ny 9,7 amin'izany dia avy ao Chine avokoa izay firenena ny andohan'ity valanaretina ity ny 7,7 tapitrisa kosa avy ao États-Unis ary ny 7,7 avy aty Afrika Atsimo tsy latsa-danja amin'izay ihany koa nefa nisan'ireo olona maty hatramin'ny omaly izao mahatratra 7,3 senetsy ireo lavon'ity valanaretina ity ka ny 7,3 amin'izany dia ao Frantsa avokoa ny 7,3 sy ray hetsy kosa avy ao États-Unis izay sokajina ho betsaka indrindra maneran-tany hatreto araky ny nolazain'ny mpitsabo olona efa mahazo taona avokoa ny ankamaroan'ireto lavo ireto na izany aza nefa tsy azo lazaina ho vitsy ihany koa ny isan'ireo olona sitra izay efa mahatratra hatramin'ny 5,5 sy roa hetsy manerana izao tontolo izao ka ny 4,7 amin'ireo dia avy tao Frantsa avokoa ny 4,7 kosa avy tao Chine ary ny 2,7 avy tao Japon
tapitra ny vaovao tamin'ity zoma efatra amby roapolo jolay roapolo sy roa arivo ity ankasitrahana feno tomboky lasy tomboky vavy ny fanjohinao ny fampalalamba avao ny MBS isan'andro ihany koa ankasitrahana feno ianao teto an-toerana ny tany amin'ny faritra ny tany ampitan-dranomasina ihany koa manaraka tsy tapaka ny MBS ankasitrahana ny teknisianina sy ny mpanao gazety ny miarasy misala ny amin'ny fantany fanatotsana azy ireny ny tenako dia mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny herinandro manaraka indray veloma tompoko.